Miarabantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana indray amin'izao ora sy fotoana izao manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao dia ho feny fifalinana ny fanahinao ho tafatoetra eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo ary tafahoana eto indray tsika ao anatin'ity fandarana mahafinaritra be ity ny tenako Apostoly Andreas miaraka amintsika eto amin'ity anio ity anasako antsika rehetra tsy akanafaka ny fotoana tahakan'izao satria fotoana lehibe hifanampiana fanohanana ihany koa araka ny fanomenantsika rehetra reny moa zany fa misy ny vavaka délivrance isanandro ny any Antananarivo mandeha ao amin'ny radio zany amin'ny 3 ora tolakandro fa ny aty amintsika aty amin'ny Otoba kosa zany dia mandeha eo amin'ny 9 na amin'ny 5 sasany ariva eo zany manomboka mandeha. Io moa zany vidéo efa mise en ligne efa mandeha ao io dia afaka arahanao foana na averinao 5 na 10 averinao enona foana sy jerevana foana tsy maninona satria manampy anao be dia be ny vavaka fanafahana tahakan'izao zany ka miomana ny amin'izay délivrance izay indray ny fandaram-potoanantsika dia isy ny vavaka fiatsona ny fanatrehan'ny Tompo ao anatin'ny fotoana fohifohy dia ao aorianan'izay dia ho an'ny marary sy ny manana olana apetraka eo amin'ny faritra marary ny tanana dia apetraka eo ambony loha kosa ny tanan'ny olona izay manana olana izany misy manantena fa manafaka ananao ny Tompo anova ny fiainanao mihitsy izy ao anatin'ity fotoana iraisantsika amin'ny alalan'ny délivrance ity zany anampy anao ny Tompo ao anatin'izany rehetrarehetra izany na ohatsika rehetra hivavaka ametraka n'ity fotoana ity eo ampelantanan'Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao. Raha io misaotra anao tompo malalako amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Andriamanitra velona mandrakizay ianao Tompo, mahay ny zavatra rehetra ianao. Mangataka eto anaty anao tanteraka amin'izao ora sy fotoana izao. Hiasy ianao androany ary aneho ny falebiazanao aminay eto androany. Mino Tompo fa maneho ny voninahitra ao aminay ianao. Ianao nanome ity fotoana ity indray ahafahako mbola mivavaka. Miantso anao ary anampy an'ireto olona ireto Tompo satria be dia be amin'izy ireto no matsapa hoe reraka ny fanahany, mila famonjena, mila fanohanana, mila fanampiana avy aminao Andriamanitra. Ka androany dia misaotra anao manokana ny amin'izao fotoana izao, ny amin'ny hery nomenao eto indray androany, ny amin'ny tanjaka nomenao eto indray androany, ahafahako mbola mivavaka miantso ny anaranao Tompo malalako. Ianao le Andriamanitra izy rehetra ka ho mandrakizay. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao Tompo, mpamonjy ianao Andriamanitra, mpanafaka ihany koa ianao. Tsy misy zava-magaga tsy hainao atao Tompo. Tia mivavaka eto anatrehanao ankehitriny. Raiso ny saotra tolotro anao ny amin'ireo fahasoavanao be dia be efa nomenao anay ary isorako anao sahady ihany koa Tompo ny fanafahana ho ataonao eto androany, ny famonjena ho ataonao eto androany, ny fanasitranana izay hitranga eto amin'ity fotoana ity androany dia efa isorako anao sahady zany androany. Hanomezako voninahitra anao satria velona mandrakizay ianao, mankasitraka anao ankehitriny. Raiso ny saotra tolotro anao Tompo, ampionanao indray izahay amin'ny alalan'izao vidéo izao Tompo, ampionanao indray izahay amin'ny alalan'ity vavaka ity dia membonahitra eto ianao androany, aoka hisandratra eto ianao, aoka hiseho eto ny herinao, aoka hiseho eto ny falebiazanao ry lay Andriamanitra izy atrayatray ka ho mandrakizay eo. Lay Andriamanitra mitoetra eo ambony seza fiandrianana masina, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana, mpanangana sy mpanao fahagagana. Tompo, saotranao ankehitriny, mankalaza anao ankehitriny, miteranao eto amin'izao fotoana izao misandrata amin'ny avy indrindra Jehovah Andriamanitra. Halleluja. Saotrany amin'ny fitiavanao Tompo, masina sy mahery, mahay ny zavatra rehetra ianao Tompo malalaka. Manandratra anao tanteraka ankehitriny, manandratra anao amin'ny avy indrindra androany, misandrata ianao Tompo malalako, misandrata amin'ny voninahitra ao, misandrata amin'ny herinao Tompo malalako. Aoka ianao angila tsofina ien'ny fivavaka eto amin'izao fotoana izao, ien'ny antsoantsona eto amin'ity fotoana ity, fa milanao loatra izahay, milanao ny fananay, milanao ny fiainanay, milanao ny antom-pisinay rehetra eto Andriamanitra.
taraina eto anatrenao ankehitriny, masira ianao mba henony antsoantsona tsirairay avy eto. Misy amin'ireto olona eto mangetaeta te hiaona aminao, te hahita ny voninahitra ao, te hatsapa ny herinao tompo. Toano izy reto androany, feno ny fanatrehanao zao fotoana izao. Aokenao anatrika anay androany tompo. Manatrehanay amin'ny fahafenona amin'izao fotoana izao ianao Andriamanitra. Manatrehanay amin'ny herinao sy ny fahalebiazanao. Rilay Andriamanitra mahagaga. Feno ny fanatrehanao zao fotoana izao tompo. Manatre amin'ny isa-tokantrano, ny isa-batan'olona izay miaraka mivavaka amiketo ankehitriny, te hatsapa, ahita mihitsy ny masony, areny famanginao sy ny fanatrehanao ao anatin'izao tokantranony izao. Mino aho fa miaino ahy ianao, mino aho fa Andriamanitra miasa ianao, mino aho fa Andriamanitra mandre vavaka ianao tompo. Feno ny fanatrehanao zao fotoana izao. Taka ny tany karakaina maniry ranonorana izahay. Eny mihoatra lavitra noho izany. Ny fanirina ianao tompo. Taka ny zana-bory kely mitanatana vava, miandry ny famahanandrainy, miandry ny famahanandreniny, eny mihoatra lavitra noho izany. Ny fiandrasana ianao, amangy, itona famonjena sy fanafahana eto androany. Masina ianao mba hieno anay tompo. Mba enohy ny fitarainanay tsirairay avy. Enohy ny etaeta ny fananay. Mba maniry loatra te hitoetra eo anilanao. Maniry loatra te hiara-iaina aminao Jesosy. Maniry te hitoetra eo fanatrehanao ny fananay tompo. Mba omeo anjara eo anilanao aho. Enina dia tsy mendrika azy. Mba te hiara-iaina aminao, mba te hitoetra eo anilanao. Ry Jesosy tompo zanak'Andriamanitra avy indrindra. Masina ianao mba hieno anay. Haleluya, milanao aho. Milanao ny fanahiko tompo. Manatrehanay ianao androany. Milanao izay tompo. Fenoy anao zao fotoana izao. Fenoy ny herinao zao fotoana izao. Fenoy ny ositra zao fotoana izao. Enoy ny antsoantsonay tompo. Enoy ny fitarainanay Jesosy aho. Masina ianao mba hieno anay eto androany. Masina ianao mba hampitoetra anay eo amin'ny fanatrehanao. Milanao androany Jesosy. Ao anatin'izany tsika rehetra, alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny délivrance, asaiko ianao hiaraka angataka ny famindrapon'Andriamanitra sika amin'izao fotoana izao. Raha hibebaka sika sy hifona eo anatrehan'Andriamanitra, tonono mihitsy hoe inona le zavatra tsy nentina ataonao. Dia ambarao amin'ny tompo dia teneny hoe vonina hiala amin'izany tompo ary tsy hamerina izany intsony. Manomboka amin'izao sekondra hivavahako izao. Ataontsika rehetra hivavaka amin'izao fotoana izao. Tompo, mangataka ny famindraponao ankehitriny. Ho anay tsirairay avy. Ho an'ny isam-batan'olona izay miaraka mivavaka amiketo ankehitriny. Angatahako ny famindraponao sy ny famelan-keloko ao. Mamindra fo toko malalako amin'izao fotoana izao. Aokenao amindra fo amin'ity androany ity ny amin'ny tsy fahatanterahana. Na ny fieritreretanay izany, ny zavatra jeren'ny masonay, ny zavatra renesin'ny sofinay teny alokon'ny vavanay, ny fisaintsainan'ny fonay rehetra, ny nina zavatra tsy araka ny sitraponao, dia hifonanay sy bebanay zany ankehitriny. Dia misy zavatra heverinay fa mety. Dia misy zavatra heverinay fa hasoanay, nefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Fona re tompo. Mamela heloka ianao tompo. Mamindra fo aminay tsirairay avy ankehitriny. Iantrao zay araka ny haben'ny famindraponao. Rilay Andriamanitra mihaino vavako. Rilay Andriamanitra mpamonjy eo. Ianao no milaza manao hoe iantra amin'izay iantrako aho, ary amindra fo amin'izay mindrako fo. Aokenao mba hamindra fo aminay androany. Aokenao hamela ny helokay androany. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Iantrao ny isam-batan'olona. Enohy ny fitaraina an'ireto ray mpianakaviana, reny mpianakaviana, miantsoantso anao, mitaraina famonjena ireto, mba iantrao izy ireo tompo malalako androany. Aokenao amindra fo ankehitriny. Tompo, angatahako ny rano ikoriana ao anatin'ireto olona ireto.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mirotsaka ao anatin'ny rano mameno azy amin'ny anaran'i Jesosy. Raha marary ianao dia apetrao eo amin'ny faritra marary ianao ny tananao. Raha manana olana ianao dia apetrao eo ambony lohanao kosa ny tananao fa hivavaka ao anao amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny ran'i Jesosy mikorina ao anatinao, na lehilahy na vehivavy zay mahita amin'izao fotoana izao, mikorina ao anatinao ny ran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Mandida an'ireo karazana ozina avy any amin'ny ray aman-dreniny, ozina avy amin'ny ray aman-dreny, ozina avy amin'ny razambe, reo ozina mitondra fanapotehana, fisarapanambadiana, fisaraham-bazana, ozina mitondra ady amin'ny samy pirahitapo, ozina mitondra trosa, ozina mitondra blocage, tsy fanjariana, fanilikiliana rehetrarehetra, roako amin'ny anara-maheriny Jesosy avy Nazareta. Za mandida anao Satana miala amin'ny olona io, miala ao anatinao ny karazana ozina rehetrarehetra, miala ao ny ozina, miala ny ozina mitondra fanapotehana amin'ny fiainany, roako amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta. Torana amin'ny afofany masina, tsy manam-pahefana ny asana devoly Satana rehetra. Mandida anao Satana miala ianao, miala amin'ireo olona ireo ny fanamamatotra rehetra, ozina avy any amin'ny ray aman-dreniny, ozina avy amin'ny razambeany, ozina avy amin'ny razambe, ozina mitondra trosa rehetra, ozina fanilikiliana, ozina tsy fanjariana, ozina tsy mahatafita, tsy mahatafavoaka amin'ny fiainany, ozina mampietry lavo, miala amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta. Torako amin'ny afofany masina. Mandida anao Satana miala ao, lasinao mivoaka, lasinao mivoaka, miala daholo ny fanamamatotra, miala ny fanamamatotra, miala ny asana devoly, ny herin'ny maizina, levoniko amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta. Torana amin'ny afofany masina, tsy ambinina, tsy manam-pahefana. Mainao Satana aloany, may amin'ny afofany masina, miala daholo ny asana devoly Satana rehetra, miala ny asany maizina rehetra. Torako amin'ny afofany masina reo karazana fanany famisaviana, fanany famisaviana mitondra sakana, fanany famisaviana mampisara-panambadiana, fanany famisaviana mampisara-mbazana, fanany famisaviana mitondra fahapotena, aretina tsy mety sitrana mandany arena. Miala ny famisaviana rehetra, roako amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta. Torako amin'ny afofany masina, tsy manam-pahefana ianao Satana. Voaka ianao zao dia zao, voaka amin'ny olona ianao zao dia zao, lasinao mivoaka, lasinao mivoaka Satana androany. Tsy mahazo mijanona amin'ny olona io, tsy mahazo mijanona amin'ny lehilahy sy vehivavy io, tsy mahazo mijanona amin'ireo olona ireo. May amin'ny afofany masina amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta. Torako amin'ny afofany masina, tsy manam-pahefana ny asany maizina rehetra. Voaka daholo ny herin'ny famisaviana rehetra, herin'ny famisaviana mahavoaroaka azy any ampiasana, herin'ny famisaviana tsy mampahita fitia azy any ampiasana. Miala daholo zany. Ny herin'ny famisaviana mamatotra ny vadiny ity vehivavy ity, ny herin'ny famisaviana mamatotra ny vadiny ity lehilahy ity, tsy mampatsiaro tena azy, mahatonga azy tsy mirarany ankohonany. Miala daholo zany androany, tiala zany androany, tiala amin'anaran'i Jesosy. Ny afofany masina mirotsaka ao anatiny, mandevina ny herin'ny maizina, mandravarava ny asany devoly, tsy manam-pahefana amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta. Ny afofany masina mirotsaka ao anatin'ireo olona ireo. Mainao Satana raha mijanonao, mainao Satana raha mijanonao. Lasinao mivoaka, lasinao mivoaka. Tsisy mijanonao na rary tenenina manao dia miala daholo. Reo aretina mitaiza rehetrarehetra, aretina mitaiza, aretina tsy sitrapanafody, fanana trosa, miala daholo ny ozina mamatotra ny mpanan-karena rehetrarehetra, reo ozina mamotika fiainana rehetrarehetra. Roako amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta. Torako amin'ny afofany masina. Voaka vavany dia lasa, fanamanambady, 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 fanaratsy mandehandeha ao anatin'ny kibony ao, aretina ao anatin'ny kibony, anatin'ny tranonjanany, mahatonga azy tsy mety mitoejaza mihitsy, mitondra fahamombana. Fanamanambady mitondra fikorotana tokantrano, fanamanambady mitondra fanilikiliana, sakana ra-pitiavana, sakana ra-panambadiany. Miala anatin'ny kibony ao, lasinao voaka. Miala anatin'ny kibony vehivavy io, miala anatin'ny kibony lehilahy io. Voaka vavany dia lasa, voaka amin'ny vavany dia lasa. Fanamanambady, fanamanambady, fananatsatoka rehetrarehetra. Roako amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta. Torako amin'ny afofany masina, tsy manam-pahefana ny asany devoly. Miala ny fanamanambady rehetra, reo fanaratsy avy any anaty rano, fanana zaza vavin-drano, fanana kalanoro, fanana vazimba. Miala daholo zany androany, tiala amin'ny anarany Jesosy. Miala fanaratsy avy any anaty rano rehetrarehetra, fanamamatotra n'ity olona ity, fanamamatotra n'ity olona ity. Miala daholo, miala ianao Satana androany. Voaka vavany dia lasa, voaka amin'ny vavany dia lasa. Miala anatin'ny lohany any ny fikorotana-tsaina, miala amin'io masony io ny areti-maso, miala anatin'ny lohany any ny aretina, any anatin'ny vavany, any amin'ny sofiny, any amin'ny lelany, any amin'ny tendany rehetrarehetrany, any anatin'ny tratrany, anatin'ny fony, ny tova-pisy fony, ny aty vavony. Miala ny daholo ny soritra aretina rehetra, ny aretina mandany arena, ny fahaseporana. Roako amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta. Tiala amin'ny anarany Jesosy. Miala anatin'ny kibony ny aretina, miala amin'ny lamosiny ny aretina,
miala any anatin'ny colonne vertébrale, any anatin'ny osatra, any anatin'ny taolana rehetrarehetrany, miala any daholo ny aretina fivotosany, ny aretina tension rehetrarehetra, ny aretina tension gros cœur, palpitation rehetra, roako amin'ny anarany Jesosy. Io karazana cancer rehetrarehetra miala daholo zany rehetra zany. Tsisy mijanona na ray ary, tsisy aretina mijanona na ray ary, mangoronetana daholo satanandroany. Tenena manao de miala, tenenina manao de miala hoa, tiala amin'ny anaran'i Jesosy. Toroko amin'ny afo fane masina, tsy manam-pahefana amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta. Ny afo fane masina mirotsaka ao anatin'ireo olona ireo, may daholo ny asana devoly satana rehetra. Jesosy mivavaka ho an'ireto olona reto a. Tsy misy miafina aminao ny fiainany, miariary aminao ny fiainan'izy reto. Misy amin'izy ireo mijaly ara-tokantrano, misy mijaly arak'asa, misy mijaly ara-bola, misy tompo manana an'izany rehetrarehetra izany, fa marary mafy ankehitriny, tsy mety sitrana, na reraka ny fanahany, te hiverina eo anatrehanao fa matsapa maina tanteraka izy ankehitriny. Angatahaka ianao amindra fo, anafaka an'ireto olona ireto, afao izy tompo a. Ianao ireriany no mpamonjy, ianao reriany no efa nanafaka hatramin'izay. Fantatro tsara ianao tompo, fa mpamonjy ianao ary mahay ny zavatra rehetra. Tsy mbola nandisy fanantenana ianao, zany mahatonga mitaraina sy mitalao anao amin'ireto olona ireto mba ho vonjeo izy tompo. Mitaraina ho azy eo anatrehanao Jesosy, hamonjenao azy, anafahanao azy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanafahana, tononoko ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Ho anareo le tsy mahetsika ambony fandriny reny, le tsy mahetsika eo ambony seza ireny, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana. Miala any amin'ny lamosinao any amin'ny lohanao zay mibaiko ny ilanao, ny aretina rehetrarehetra, ireo aretina mampalemy rehetrarehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Toraka amin'ny afo fane masina amin'izao fotoana iterenako zao, manombo mitsangana amin'izay. Ahetseo ny faritra marary anao, ahetseo ny faritra marary anao fa manasitrana anao ny tompo. Tsangana amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana de mitenenao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Sitrana ianao amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy fa miasa ianao. Raisanao izy reto tompo, ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay no azoko naroso tamin'ity anio ity a. Ny zana moa zany ny fotoana tahaka izao ito isan'andro a. Afaka manaraka ny vidéo tsika lefa eto amin'ny YouTube eto isan'andro a, eo amin'ny am'dimy, manomboka am'dimy eo, mandrapa alina ny andro any zany a. Efa mitotona eto amin'ny YouTube ny vidéo délivrance tahaka izao a. Ho fanampianatsika rehetra ny antony. Raha ohatra ianao ka mila fifandraisana manokana amiko a, de afaka miantso amin'reto larina taroby reto ianao a, ny 032 56 443 48, 032 56 443 48, na ny 033 91 711 66, 033 91 711 66, farany any 034 92 543 76, 034 92 543 76. Reo laran'ireo a, misy imo reo a, misy ny telegram, misy ny whatsapp a. De afaka miantso ianao zany zay ahafahanao miantso fotsiny. Ny telegram aloha zany za tena eo amin'ny telegram foana, afaka hitako foana ny SMS alefatsika na ny antsotsika zany a. Raha ohatra ianao ka telegram no iantsonao, afaka miantso kosa nefa nareo na mandefa SMS amin'ny whatsapp. Raha ohatra ka misy ny témoignage, ny fanafahana nataon'ny tompo a, afaka alefanao anaty commentaire na tonga de alefanao mivantana am'le numéro tononoko teo a, mbola soratako eo ambany moa zany na anaty description ao a, ny numéro téléphone nafahanareo mandefa SMS na miantso a. De vakiko eto amin'ny fandarana manaraka ohatra rapitso de mamaky a, vakiko ny SMS alefatsika de vakiko ilay izy a. Rehefa manomboka ny fandarana tahaka an'izao a, ho fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Raha misy koa ny fangataham-bavaka, ny fangataham-bavaka indray moa zany tsy ho vakina fa vakiko aty amin'ny afina zany a. De hoentiko ambavaka atambatra ao anatin'ny délivrance tahaka an'izao. Ka aza miafahafa isika, na avy aiza ianao na avy aiza mahita ny fandarana, na avy any amin'ny fiangonanay izy na mpiandraikitra izy, na de ataoko hoe tsy mpanaraka ny vidéo ako tahaka izao ianao fa zao mihitsy ianao vao manaraka de hoy ianao hoe tena mila vavaka, mila fanampiana sy fanohanana, manampy anao ary manolo tena mihitsy a, satria ny raha ny tompo manokana ny amin'izany rehetrarehetra izany a, anampy atsika. De aza misalasala fa ity ny mpanombokelin'ny tompo vonona anampy anareo. De alefaso ny fangataham-bavaka, fa vonona hivavaka ho anareo ary tsy maintsy mahita vokatra tsika. Tsy mijanona ela ao anatina problème zany tsika.
tsy milomano ela ao anatin'ny olana zany tsika mpanetretena fa miaino vavaka ny Andriamanitsika ho an'ny olona zay tena tery kosa nefa tena te hiova tena te handray famonjena de aza misalasala mandefa ny fangataham-bavaka raha ifantahin'Andriamanitra ianao alefaso ny fijorona vavolombelona ampaherezantsika ny namantsika rehetra izany 032 56 443 48 na ny 033 91 711 66 farany 034 92 543 76 marina moa zany fa misy ny web radio soratako anatin'ny description ihany koa ny lien ahafahantsika rehetra tonga de connecta na manaraka ny web radio zany hoe radio avy aty Antananarivo aty Madagasikara io de afaka miaino avokoa isika naiza na mbola misy réseau ny finday anao na ny ordinateur de afaka mifandray tsara afaka mahare tsara io web radio io ary ny sabatatsika sy reny fitombavaka lehibe rehetrarehetra reny de arahanao mivantana amin'ny web radio zany hoe matsika ny alavitra any de afaka miaino mandefa radio mafimafy fotsiny ianao de arahanao ny fitarihan'ny vavaka rehetrarehetra ny sabata manomboka mandrapirava iny zany mba ho fanampianatsika rehetra ny anton'izany rehetra izany raha rososiny tsara ho anareo ny tena koa isaka riva tataka zao zany dia misy ny vavaka délivrance ohatr'izao foana fa arao afaka miabone ihany koa ianao de mba manaraka ny vidéo foana mba ho fanampiko anao ty vidéo ty afaka averimberinao na impirina manaparain'ny andro raha ianao matory de alefanao eo délivrance io averimberinao eo manampy anao be mihitsy zany ary tondra fanafahana ho anao fa de mirary rososiny tsara ho antsika rehetra ny mpanombokeliny tompo Apostoly Andreas niaraka tamintsika teto tamin'ny ity ny tompony hitanao samy mahereza daholo tompoko